satria ilay fanapa-kevitra raisinao androany mietraika amin'ny hoavinao rapitso ary mietraika amin'ny mandrakizay tsy azonao anaovana ninina tsony fa tsy maintsy fanapa-kevitra entitra dia ny androany. Ao amin'ny famonjena Jesosy nonitra, ao amin'ny fanavotana Jesosy nisolo vava. Jesosy misolo vavanao ao an-danitra rehefa manaiky ianao ho azy sy mitandrina ny teniny. Misy vokatry ny fanavotana ary zay mahatonga antsika mila mahalala izany araka ilay vakiana amin'ny bokin'ny Apokalipsy 5 teo. Misy vokatra ny fanavotana. Vokatra voalohany rehefa nitomany Jaune, henonareo ilay teny teo ary nitomany ao izy. Dia ozy izy ilay loholona aza mitomany ozy izy fa le antony itomaninao vita n'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy hoe mampitsahatra ranomasy fotsiny fa mampisy firam-baovao eny am-bavanao. Ao amin'ny fanavotana ny ranomaso lasa firam-baovao. Azo tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ozy izy ny Salamo 135 dia ny 112, ny 115 laran'i Jesosy. Amin'ny hariva misy fitomanina tonga ivahiny amin'ny lokal, fa noho ny maraina kosa dia misy fiompiana. Eto zao misy olona mety nitomany tamin'ny alina andro amin'ny maraina manana fanantenana, fa rehefa miditra ianao ao amin'ny faneken'ny fanavotana dia Andriamanitra no hamadika an'ilay fitomanina amin'ny lokal ho tonga fiompiana sy firam-baovao vao maraina. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Ny zavatra tena tonga dia mietraika any anatiny amanao ny lasa tononkira. Ny hira hitantsika treto reny izay isaoro an'Andriamanitra fa misy be dia be ato amintsika men'Andriamanitra zany talent zany dia firam-baovao ny aina n'ilay mpamorokira. Mihaino ve tsika Zany hoe zavatra ny ainany dia lasa tononkira dia mampahery satria zavatra ny ainany. Fa le voalaza eto vokatry ny attention lenao ambany doso mihitsy mamorokira vaovao avy amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ao ambadiky ny famafana ny ranomasonao. Io tononkira io zany tsy misy mahalala fa ianao rery no mahafantatra azy satria ianao no miaina an'ilay izy. Misy ohatran'ny tsy resy lahatra eto ny amorokira vaovao. Le zavatra iainanao hivadika hira ho azy eny am-bavanao ho fahafahanao miselebre an'Andriamanitra amin'ile ho ataony eo aminao, mifanandrify amin'ile ranomaso latsaka satria ny hevitra ianao fa tsisy inona intsony azo atao. Teny aminao amin'ity maraina ity fa misy ny azo atao. Eo amin'io manjoanao io mbola misy ny azo atao. Pasteur efa mandeha ny fotoana, eny tompoko, lay tompony fotoana mampanantenanao fa afaka mbola ho arenina sy honerana ary ho samborina izay rehetra mety mbola tsy niainanao ka very tany amin'ny lasanao any. Mbola azo atao zany raha sokafanao ny fonao, manaiky ianao ho avotana andro amin'ny maraina dia sokafa amin'ny mpanavotra koa ny fony dia omeny ianao ny vokatra tandrify an'izay satria hita ny fahavononanao hiaina an'ilay izy. Ny anjarantsika miaina ao amin'ilay fanavotana. Ny anjaran'Andriamanitra milivre zay karazana vokatra no manina ao ambadiky ny fanavotana. Androany zany misy zavatra mampolo taona an'izay nampitomany ianao amin'ity taona ity ho vahan'Andriamanitra. Le zavatra resaka eto tsy le mampino anao, ary le zavatra resaka eto efa tsy eritreretinao tsony, ary le zavatra resaka eto na ianao ary miteny hoe tsy mangataka an'izay tsony satria everika efa mampolo taona l'izy ngamba zao zany nisitraky ny tompo. Nisitraky ny tompo ho fafana ny ranomaso. Ka raha misy zavatra mampitomany ianao dia hiditra tsy eto ilay mpamafa ranomaso amadika an'izany ho tonga firam-baovao. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Raiso ampinono zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Esorony ny fisalasalana sy ny tahotra ao anatinao na mifanahina. Vitan'i Jesosy mikarakara anao. Eritreretany hoe ianao very aza ny regleny. Zay manjoanao androany ve ny tsy hovahany.
menara tsy manome tsiny ny hafa. Mahatonga ohatr'izao dadanay tsy eo, velao izy ihany. Mahatonga ohatr'izao mamanay tsy eo, velao aloha izy ihany. Vavaka tokony ataonao. Question petraka, raha tsy eo dada, raha tsy eo neny, sao dia tsy eo koa Jesosy. Fa raha eo Jesosy, asitsikitsiky rangatè. Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, smile. Krizy ohatry mavesatra smile rysia. Vitan'i Jesosy io ka anao io. Tsy any am-pelantanan'ny olona nampanantenanao sy mety antenainao no hoavinao. Eo am-pelantanan'i Jesosy ny hoavinao. Saloha mijoro vavolombelona fa efa nidonadona tamin'ny karazana olona be dia be. Tsy hoe midona fandona hoe miady. Niady any aloha fa fandona tiako tenenina hoe misy zavatra antenainao aman'olona. Fa tena hitanao mihitsy Andriamanitra mihitsy mampijanona an'ilay programa mba hahatonga anao tsy anantena olona, fa hianatra ianao anantena an'Andriamanitra. Zaho zao tena olona tsy mahazaka rery zany taloha. Mafy be tamiko zany. Fa rehefa nandray an'i Jesosy dia lasa ohatran'ny komandendeha rery zany, ohatran'ny satria manomboka fantatro amin'izay fa tsy azonao terena ny olona anaraka anao sy araka aminao eo foana. Fa Andriamanitra nefa miaraka aminao tsy mahatsapa ny tena ho terena koa izy raha teo koa miteny hoe zato dia miaraka aminao manaiza le anao. Izy indray no miteny hoe indro izao mbanao mandrakariva ambara-patonga fatam-perana izao tontolo izao. Voalohany, aza manome tsiny olona, tena akaikinao, aza manome tsiny olona hoe tsy olona ny solution hoe Jesosy ny solution hoe. Eto zao mety misy ankizy indray resaka amin'ny ankizy eto tantanora zatovo. Mety nametraka fo ianao tamina namana meilleur ami. Fitagnany tampoka indray mandeha. Zay efa nahita meilleur ami mivady resaka sipa. Zay nijoroako eto hoe aza tsisy meilleur ami niotra no Jesosy zany. Rehefa tena raikitra ny raikitra ny avelany eo ianao. Satria miady vehivavy. Mihaino veto. Mahitsy be amin'ny tantaran'izany. Fa nafaran'izay tena miseho fidèle raha le namana. Izy fotoana anankiray ho hitanao fa tsy fidèle mihoatra no Andriamanitra izy. Miprésente anao an'ilay anankiray izay tsy décevoir anao, na hamitaka anao, na handiso fanantenana anao eo amin'ny fiainanao. Jesus Christ of Nazareth. Jesosy Kristy avy any Nazareta. Eto misy miteny manao revinantitra koa le pasteur eo velao zay mba iaina fatanranay ka tsy tiana hitomana ohatranay ianao. Saroton'izay amin'ny fitomaninao. Amen sa tsy amen zany. Efa hiditra ve inona nefa raha izy dia mbola velanao andramo ary andramo. Non, tsy tianao raha miteny zany. Zay no hijoroka eto hiteny hoe aza petraka amin'ny olona. Ka izy ny teny hoe tia androany. Misy kidrakidra tamiko tsy tiako ianao tonga dia ianao no maratra voalohany. Le monde s'effondre. Fanalina maty anga Jesosy ka tsy nitsangana. Izy ny teny hoe tia. Dia tena tsy zakako fa meilleur ami-ako to dia andefasany story sarany zareo any. Mahereza. Aza petraka amin'ny olona ny fo. Averenao amin'ny Jesosy ny fo. Aza manantena olona. Za mivavaka pasteur mba hianina mihitsy no lasa mpitondra. Tena raha za ianao manamboatra fo. Dia miverinao amin'ny Jesosy. Any aloha zao ny problème antsika. Satria mitovy ohatran'ilay mametraka fo amin'ny olona sy mpiara-mianatra sy nizaniza ihany no fametranao fo amina mpitondra. Ny andraikitsika zanak'Andriamanitra, tandremo ny vavanao. Faharoa, tandremo ny fonao. Fahatelo, efa nivavaka ve ianao? Efa nivavaka pasteur. Zao no taoko hoe Andriamanitra tsarovy mpitondra, nada Jesosy amen. Zay fotsiny ve? Nefa rehefa le vavaka ao anao mihitsy hoe Andriamanitra mba te hitany Dubai. Vavaka eto anatreanao mba hazo billet, hazo visa, mba misy argent de poche. Amen. Hainao tsara ery midétailler an'ilay izy.
fa ry vavaka mpitondra tsy anaova mpitondra aminaran'i Jesosy amanina efa mivavaka zay tena kekinao na enao ary maheno hoe enao le mivavaka hoe tsy any zany tsy tena misy sekoly loatra io hoe pasteur jereo kely aho hoe tena mivavaka ve za zany enao ihany dia maheno hoe tsy any zany enao marina anie zany reto nefa aditsika ny mivavaka ho an'ny olona rehetra tafiditra ao anatin'izany ny mpitondra ataovy maminao mihitsy ny mandoalika ao amin'ny mpitondra latsa-dranomaso mpitiavana fa tsy latsa-dranomaso pijaliana tena menara mampiasa fo tsara ho an'Andriamanitra fa ho gaga ianao fa hisesesy ny valim-bavaka ary ny tena ho asesin'Andriamanitra voalohany tsy le valim-bavaka ho anao hampianatra anao ndray koa izy hoe zany hoe miainao anao hoe fa rehefa mivavaka ho an'ny hafa aloha tena kekinao tiava mivavaka ho an'ny hafa hoe ny anao manaraka ihany hoe ao amin'ny fanavotana ny ranomaso mivadika firambo avao ataovy amen ao amin'ny fanavotana ny solution tsy possible satria solution tsy misy lasa misy ozy izy John ozy izy le anjela mantsy azafady tonga atao an-danitra tao dia misy boky miaraka amin'ny tomboka sefito eo an-tanan'Andriamanitra ray misy zavatra be dehibe ao anatin'io boky io tsy le boky ny tonga dia ho resako aloha fa lasa mitebiteby daholo ny voary rehetra miaraka amin'ny John hoe tokony hisokatra io boky io satria misolutionne zavatra be dehibe mifanokafana n'io boky io kanefa ny tokana afaka hanokatra n'ilay boky teny tanan'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana dia olombelona mentika zany hoe olona tsy nanota olona tsy manondrana olona tsy manao fahadisoana dia ozy izy John tena efa ela ihany nandiniako fa ohatrany tsy misy zany dia nitomany izy hoe ty vo tena tsy possible dia ozy izy lelo olona aza mitomany fa le heverinao fa tsy possible Andriamanitra mihitsy nidina mba ho izy le heverina fa tsy misy le impossible tonga possible raha olona no nanota dia tsy maintsy olona no maka ny toerany raha stylo no sombainao dia tsy afaka goma no anolonao azy fa tsy maintsy stylo ary stylo mandeha rasikolo fa tsy hoe avenao hoe stylo loha dia ty zany efa sady afaka mikekeriko ny tsy dia mandeha tso fa ty mbo solony non raha stylo very narinao dia tsy maintsy stylo tsara lavitra mandeha no solony tsy mety raha vao anjely no atolotra amin'ny hazo fijaliana satria tsy anjely no mila famonjena tsy mety koa raha Andriamanitra manolotra ny tenany satria tsy Andriamanitra no very ary tsy mety raha toka biby zay mahatonga an'le fanatitra biby tao amin'ny testamenta taloha tsy maharitra ny eken'Andriamanitra ho famelan-kelikely taona ohatra ny abonnement zany alleloia payenao indray mandeha dia manery taona ary nanimba zavatra tsy hoe nanimba zavatra fa Andriamanitra nitsimbona n'le taranaka tsy horingana dia nasainy natao le fanatitra amina raham-biby voalatsaka mba hisy heritaona dia heritaona ambara-patonga an' Jesosy fa nampomeny ainy an Jiosy mo tonga avany izy kanao sanandona io dia tia ny ondronao io ny ondroko ary za tena efa endro be tsy manota intsony manenina mihitsy aho dia jerevan'le mpisorona tsisy klema sanatria matavitavy tsara ohatrana any hoe manamboatra resaka zany dia raisina amin'izay le ondry dia atolotry le mpisorona amin'ny anaranao ity no ondro matavitavy avy andry paster zao menakavy o Jehovah Andriamanitra ny Israely tsarovy ny betizin-jareo ary aoko voafafy zany mandritry ny heritaona alleloia vita indray aloha ny heritaona aiza mibara vita ny heritaona aloka miaino ve tsika tsy ampy anovan'le olona ny fanaovana an'le fanatitra
satria se sentir le olona efa nanatitra manery-taona andray zany. Aza mifampananina fa efa nanatitra izay ny anareo ary tsy matavino ny anay. Azonao ve tiako tenenina? Toy izy Jesosy, tsy mety io raha tsy za mihitsy midina ary le ho ataoko any ray mandeha tsy mila ny anazy. Zay mahatonga an'i Jesosy tsy biby parfait nentiny hividianana anao, fa izy sy ny tena ny novy sy raha mihitsy ny natolony satria tiany loatra ianao. Omeo any listan'izay tianao fa tsy mahavita an'izany. Tsisy mahavita an'izany ankoatran'i Jesosy ho anao. Tandremo diso ny devoly ny sainao. Ianona tena tia. Fitiavan'olombelona voafetra. Fitiavan'Andriamanitra tsisy fetra. Lay olona tsy omniprésent, Jesosy ny omniprésent. Le olona mety tsy afaka hiaraka aminao ny amin'izay alehany satria tianao hiaraka aminao foana izy. Jesosy mihitsy ny teny za te hiaraka aminao foana. Isa nandro satria any amin'izay hitoeraka rehefa tonga any an-danitra. Any ny tiako mba hitoeranao ihany koa. Lay solution tsy possible lasa misy. Lasa possible. Le verinao hoe tena tsy possible intsony. Jesosy nijoro hoe ho ataoko le izy. Hainareo hoe mahatonga an'izany resantsika androany. Tian'Andriamanitra ianao hanokatra ny fonao, fa tsy misy zavatra impossible amin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainanao. Manaiky ho avotany. Avereno, manaiky ho avotany aho. Fahatelo, mivokatry ny rédemption. Alléluia. Exode 19:6. Naran'i Jesosy. Hozy Andriamanitra, I have a dream. Azafady fa miteny English kely. Mety misy dikan'izany. Amen. Ho an'izay matakatra dia manao amen fotsiny izy. Dia miampita ny aminy le valombavaka. Mananofy aho izy Andriamanitra rehefa very ny olona. Ho avo ny fotoan'Andriamanitra mba manao an'izao. Ho avo ny fotoana. Ho lasa fanjakam-pisorony ireo. Toy le anjely. Reo ve? Eo izy Andriamanitra. Ho avo ny fotoana. Ho fanjakam-pisorony ireo. Vitan'i Jesosy ny rédemption. Lasa fanjakam-pisorona tokoa ny zanak'olombelona. Ao amin'ny rédemption, na Andriamanitra aza mahita ny nofinofiny tanteraka. Zay nofinofinao ve tsy ho vita, manaiky ho avotany. Za pastera tsisy rêve tsony. Reste aloha ny révélation. Dia tsaroa fa Andriamanitra ny teny, ho avy ny fotoana ho ampidiniko amin'ny nofo rehetra hozy izy ny fanahiko. Ary ny lahy antotrareo sy ny vavy antotrareo. Todika amin'ny papisma izy efa manazavy kely tonga eto. Ninona taonanao? Sy atsara ny volonao. Alléluia. Andriamanitra mihitsy miteny, mbola manofisa. Raha ny tokony ho izy rehefa miresaka an'izany fivoriam-pianakaviana, dia hozy izy lefa le olona lefa somary efa le nahazo azo taony ireny hoe any tanora zao e. Rehefa miteny hoe nofinofy dia tsisy dadabe sy bebe manofy izany tsony. Fa hozy izy hoe aleony zafikeliny mba hanofy. Ny an'Andriamanitra tsy ohatr'izay. Ny an'Andriamanitra le olona efa efa te handeha. Hozy Andriamanitra asinofy aloha dia hoetiko. Asinofy kely anankiray aloha hovitaiko dia avy alaiko ianao. Izany hoe Andriamanitra zany te hiteny aminao fa izy mametraka an'ilay rêve ao anatin'ny fonao, ary izy afaka mirealize an'izay satria izy no mpanavitra anao. Na nofinofin'Andriamanitra mba ho tonga fanjakam-pisorona ny zanak'olombelona dia tanteraka tao aorian'ny fanavotana. Tokony misokatra zany masom-panahanao, aza vela isy rêve mbola tsy hitany masonao ka hampisaraka anao amin'Andriamanitra. Veloha andeha fotoana dia fakahita antsika. Fakahita amin'Andriamanitra. Vokatra manaraka, nomena antsika ny fanjakana. Nanomboka tao aoriana ny fanavotana vao nomena ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanamasina. Dia hitanareo, alohany nanomezan'i Jesosy ny fanamasina no nivitainy le fanavotana mba ho azo omena anao le fanamasina. Rehefa voarainao ny fanamasina dia voarainao Andriamanitra. Zay le voalazany ray aman-dreny hoe ny fanamasina dia version portable de Dieu. Izy no nanetry tena ho endrika Andriamanitra azonao entina n'aiza n'aiza. Taloha mantsy tao a Jerosalema Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy dia lasa ao anatinao ery Amboditsiry Andriamanitra. Tsy noho ny amin'ilay quartier
fa noho ny amin'ilay fanekena ataon'Andriamanitra aminao izay nandray ny famonjeny. Manarak'izay raha mareo marikitsika dia lasa niankohaka teo amin'ny zanak'ondry ny voary rehetra tao an-danitra. Avy amin'ny rédemption no hitodiany fiankohofana ho amin'ny Jesosy vovono. Misy ireo marika anankiray ty inoko fa hanampy be dia be anao. Ao amin'ny Apokalipsy 4 lay fiankofan'ny olona fatatsika ilay hoe maka inona? Satroboninahitra dia maninona? Manipy azy aiza? Eo an-tongotr'Andriamanitra. Zany hoe adoration satria créateur Andriamanitra. Fa tao amin'ny rédemption les adoration satria rédempteur Andriamanitra. Izy ny namorona ny zavatra rehetra mendrika eo an-tongony ny satroboninahitra rehetra. Fa izy ankoa nanetra tena nidina ny vita am'rany ny fahaverezan'izao tontolo izao mendrika ho azy koa ny fiankohofana. Efa diva marana ohatry ny ahoana arany renao zay ny zavatra homanin'Andriamanitra ao amin'ny fanavotana. Tian'Andriamanitra ianao hiditra ao amin'ny fanavotana, maneke ho avotany, mba ho isan'ilay hiteny ianao amin'ilay loha hevitra androanina mpitoetra ny lohateny hoe soa fanavotany. Rehefa nomen'Andriamanitra ny fanjakany, avereny hoe nomen'Andriamanitra ny fanjakany, nomen'Andriamanitra ny fanamasina avereny. Misy fotoantsika lasa saina tena ahoana ary nahatonga an'i Jesosy izy io tsy nanota mihitsy. Sarotra ho an'ny olona ny anaiky an'izany. Nefa na amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona ary dia misy foana ny atao hoe exception. Exception misarika. Exception misarika ny sain'ny olona anaiky fa ny impossible il y a 50 ans possible androany. Misy tendrombohitra heverinao fa tsy azo eniana. Tsisy olona afaka mananika. Ary izay nianika maty daholo. Dia misy olona anankiray miteny hoe ndao rangahy eniana fa vitsy izany dia ndraika baizan'ny olona tsy maintsy hiteny hoe tsy possible izany fa izay nianika maty. Ianao koa izany raha mianika eo dia maty tonga dia manosona. Fa izy ilay olona ka ny olona mety possible maty teo am-pianiana fa za mahita fa za vita hianika an'izy ro tonga ny etapony. Teo izy ny olona tsy possible izany satria mbola tsy nisy izany. Fa rehefa nianika io lehilahy io vita an'ilay izy. Ary rehefa tafianika an'io tendrombohitra io izy dia nisokatra ny sain'ny zanak'olombelona hoe ary teo nisy navita za konko. Dia nanomboka teo lasa afaka ho tonga référence amin'ny fisian'ilay olona anankiray navita nianika an'ilay tendrombohitra. Dia taty aoriana ny olona rehetra izay manam-pikasana dia afaka mianika an'ilay izy avokoa. Tsara lavitra noho izay no vitain'i Jesosy. Satria Jesosy nandritra ny 3 taona teto ambony tany niaina fahatanterahana. Perfection, zéro erreur. Tena kaikinao tsy manao fahadisoana. Zéro oubli, tsy manadino. Zéro retard, tsy misy fahatarana. Eto Madagasikara tsy miankina amin'ny toerana ilay izy. Fa ny fisokafany ao anatinao fa hozy Jesosy aoka ianareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany ray izay any an-danitra. Ny secret an' Jesosy natonga azy niaina an'ilay perfection, Saint-Esprit. Dia nefa ny ariva fitsanganany tenany tamin'ny maty tsy perfection nomeny ianao fa tonga dia ny Saint-Esprit no ny fitsorany mba ho ao anatinao. Amin'izay fotoana izay izay niainany ho afaka hiainanao. Ahoana nafahan'i Jesosy namelelaka teo amin'ny hazo fijaliana ireo olona ireo vao avy namono azy, namono tamin'ny tsirariny, namono tamin'ny fanendrikendrehana, namono tamin'ny fitsarana tsirariny, namono tamin'ny fanamelohana tsirariny. Marina etony, ianao ohatran'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana lehilesoana fa tsy ianao ilay mpaneso. Karaha eto ianao mbola isan'ny mpaneso mpandatsa dia mifondra kon, mifondra kitoby, mifondra toerana. Aza isan'izay mandatsa, aoka ianao ho isan'izay latsaina. Aza isan'izay manenjika, aoka ianao ho isan'izay voenjika. Fa vitan'i Jesosy namela ny heloka ireo olona ireo fa ahoana ary? Secret, Saint-Esprit. Dia nefa izay Saint-Esprit fanamasina izay tonga dia nomeny ny ariva ny fitsanganana tena maty, tena tamin'ny maty efa ao anatinao fa ianao mila mifankazatra amin'ny fisiny miaraka aminao mba hahafahanao miaina ilay karazana fiainana niainan'i Jesosy. Dia Jesosy namela modely na reoreo izy afoy ahy daholo fa ny raiko izy tsy amela ho irery. Jaona 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy.
Zao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Ny olona voavonjy dia velona, afaka amin'ny ozona sy ny fahafatesana. Jaona 14:19, tsangana tamaty Jesosy zao no efa nampioman'ny mpianana, satria velona koa ianareo. Enio tsara ty zavatra ty, enio kely amin'izay. Ny olona voavonjy velona, afaka amin'ny fahafatesana. Fa ny olona navotana, maty ny amin'ny tena, mamela ny Kristy ho velona ao anatiny. Manekeo avotana fa tsy ampy raha voavonjy fotsiny ianao. Satria ao amin'ny famonjena, velomina ianao tsy ho faty amin'ny fahotana, ary ho afa-pahotana. Fa aty amin'ny fanavotana, ianao mihitsy indray miditra amin'ny fanekena mba ho maty ny amin'ny tena, tsy mamono tena, fa maty eo amin'ny nofo. Mba tsy reagira eo amin'ny nofo, ampahazo aina an Kristy, ho marina aminao ny tenin'ny Paul mba niteny an'io izy hoe voaomby miaraka amin'ny Galatiana 2:20, voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy za tsony ny velona, fa Kristy ny velona. Aiza? Atao anatiko. Ao amin'ny famonjena, velona satria velona Jesosy. Atao amin'ny fanavotana, tsy za tsony ny velona, fa Kristy no velona. Zany hoe raha misy zavatra mahasorena reny sofinao, dia tsy mora mireagira eo amin'ny nofo tsony ianao, satria nekenao ho faty ny amin'ny tena ny safidinao, dia le mampasorena eo amin'ny nofo tsy reny vatanao intsony. Jereo tsara fa raha sanatria misy olona maty eo ambohatra ny nofo, ka misy olona miady aminy, dia inona ny réaction-ny? Tsisy réaction intsony. Zay le hoe tsy za tsony ny velona, fa Kristy ny velona. Manekeo avota mba tsy iaina ho anao, fa iaina ho an'Andriamanitra, ary mba tsy ho velona intsony ianao eo amin'ny nofo sy filana, fa mba ho velona ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahazahoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manampy anao iaina tahaka an'Andriamanitra. Romanina 8:1, voalohany fanjakan'Andriamanitra ao anatinao dia tonga anao ho fatiny amin'ny nofo, tsy ianao tsony velona, fa Kristy velona. Ianao zany tsy tokony le midongo satria tsy atao ny sitraponao, fa mahatakatra ny ao anatinao, fa Andriamanitra manao ny sitrapony ary tokony hisaotra azy, mianatra mamoaka fruit de l'esprit atao hoe patience. Tsy ny zavatra angatahanao rehetra ny tonga dia valian'Andriamanitra eo ny eo, manam-potoana mahamety Andriamanitra nomezana anao lay tena ilainao. Tena kekinao mianatra maty ny amin'ny tena hoe mba ho velona Kristy hoe ao anatinao. Le faharoa, mianatra ianao miaina tahaka an'Andriamanitra. Inona le hoe tahaka an'Andriamanitra? Romanina 8:1, rehefa voavonjy ianao dia tsy misy fanamelohana ho anao naran Jesosy, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny olona voavonjy dia tsy melohana, fa ny olona navotana mianatra tsy manameloka ny hafa. Zay mahatonga Jesosy nampianatra meloha amin'ny Luc 6:37, aza mitsara dia tsy ho tsarainareo, aza manameloka dia tsy ho elohany ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Manekeo ho avotan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananana fiainana mianatra tsy manameloka, condamné. Tenao kekinao, aza mora manameloka hoe, aza mora mitsara, aza mora nendrikendrika hoe. Be deaibe amin'ny olona ny voafandrika anatin'izany teny be deaibe zany. Fa misy zavatra mitranga to dia jugement. Sao ny dikan'io anona mody mananina le ananina. Izy amin'io sady tsy nanatrika le fivoriana, tsy mahafantatra le olona tsy natsoana tany. Fa fatany daholo ny marina. Mahavariana. Dia rehefa antaninao, fa sainga nanatrika conseil de gouvernement, sy efa fantatro ny fanao ry zalahy hoe. Ianao ary tsy tany akory. Ianao ary dia manatrika fivoriana mbola avadika ao ny fivoriana. Aza mora manameloka. Ka natonga ohatr'izao pastera, efa manomboka manameloka ianao zany. Ko marina le teneniko. Tsy marina. Lasa bloqué ny famelan-keloka ao anatinao raha vao manameloka olona ianao. Aza sorena menara ny onena. Rehefa misy olona tena hitanao misy tena manohatra anao, dia aza mahita azy ho coupable.
ekeo ny mason'Andriamanitra meno masonao ahitanao n'iny olona iny ho victime. Non pasteur, zany victime mila vavaka fa tsy izy. Izy coupable mila ozina avy any aminao. Ka tsy misy ety. Ary irariko mba tsy isy koa any aminao. Satria tsy izay zao le lalana. Hitanao amin'izay ve le izy? Te ahoana pasteur te hijanona amin'izao zany? Non. Ianao anie matoa mamela heloka tsy mijanona amin'izao e. Vao mamela heloka ianao, faly Andriamanitra hoe nekeny ilay lalana izay nasaiko ho diaviny. Ka za pasteur mahita fa mahatonga fiainako ohatr'izao dia misy olona sy anarana to dia apetraka eo, ino mihitsiny, ozy ny fomba fiteny malagasy hoe izy mihitsy ny rangoro fototry ny afo eo amin'ny fiainako. Dia teteny aminao fa raha omenao an' Jesosy ny fonao androany, zao maraina izao, tsela be omenao azy momba anao ray manontolo, mangetaeta azy ianao. Fantatrao fa karatara-pen'Andriamanitra ny zavatra very rehetra tany amin'ny lasanao. Le olona tsy afaka amerina an'izay, fa Jesosy afaka amerina an'izay. Manampy antsika Andriamanitra mba tsy ho vesatra, mba tsy ho vesara ny alahelo isika ka tsy hamotsitra ny hafa. Aza mora manameloka. Dikany hoe jugement matsy tonga dia ianao no teny hoe zao reny. Tandremo fa misy fotoana tena diso ny jugement antsika. Ary tandremo sao dia feno jugement tokantranonao. Fa mpiandrikendry-toana, ohatran'ireny le ina moa fiantsoana an'le any amin'ny tribonaly reny. Ina moa fiantsoana an'le hoe miado an'le cas le avocat dia eo ny juge, ina fiantsoana izay? Plaidoirie. Plaidoirie maraina ataondro riva ny ao tokantranonao, miandrikendry-toana daholo. Vao misy vavalatsaka, zay mihitsy n'ilay izy tonga dia meloka, votre honneur 4 ans tsy efa ao an-trano io dia mifampiantso maître daholo ny ao an-trano, ona maître satria asio tsikitsiky ao an-tranonao. Tsy fotoana betsaka anie niarahanareo ao asio fifaliana, asio ambiance ao anatin'ny loatra ny tena ohatrany hoe ahoana ary izy zany, tena na nivary atokona ary mandiza ho an'Andriamanitra, tsy nivary atokona tsy misy ny tsy derako hoe kakalolo ina koa mampandiana vary ary tsy misy ko tsisy raha ikony zany vary tsy misy Andriamanitra misy aza velo vesara ny zavatra ohatr'izany tokantranonao. Ianao ne vao mitsikitsiky io misy fampahitana avy ity mitranga ho azy tonga dia ianao tile falifaly indre misaotra Jesosy. Tena misaotra fa tsy hoe misaotra fa zany ny asainao atao ianao mahita ny atao foko fa tsy zany mihitsy ny tiako atao fa iny paster iny zany foana ny teneniny. Aza atao ohatr'izany fa tena iainao ane misaotra Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ny fitondranao fa nivonjenao navotanao izay menakavy kely mihitsy ihany koa mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tilililililili. Zay koa zany telefônina manakotaba vavaka zany. Raisinao. Eza hoe izy nareo pasteur ohatran'ny misy gonom-bary ato ohatran'ny renay hoe tokony ho anareo. Ohatr'izany ny Andriamanitra afaka miasa. Ianao misaina ny raika-poaka ary. Ianao raika-poaka ny saintsainao. Fa ny Andriamanitra tsy gonom-bary akory fa tanim-bary mihitsy ny eo am-pony anao. Tena marina zany aza asiana fanahiana ny fiainanao. Asio fifaliana. Tehirizo ny fonareo hifankahita amin'Andriamanitra ao an-trano. Misy fotoana, misy zavatra mety mampiady hevitra. Fa aza esorina le hevitra. Mampiady hevitra. Dia esorina le hevitra dia lasa mampiady. Aza vela hisy ajany ao an-trano. Aza vela hisy tabatabana dala ao an-trano. Mifampihetsoa amin'ny fahalemem-panahy. Malala. Dia rehefa tsy henony dia lasa ianao manantona azy eo am-podi-tsofiny. Malala. Io zao misy misaina ohatry ny ahoana mihitsy ary ny ao an-tranony zareo reo. Fenoana fitiavana, fenoana fifaliana, tsy makalaga. Tsy alaina mihitsy reny.
tsofina rano miditra ao an-trano fifaliana fiadana fahatsarana eto amin'ity tokantrano ity tsisy afa-tsy fimehezana ary tsisy tsy nahitapaka zany fehezina daholo zany fa tsy hoe tena manapatsy nay mihitsy ay hitanao fa manimba zavatra le confession tsy izy tenteny foana eo tena hainao ty manapatsy nay mihitsy he eto ambavaka pasteur fa ty amin'ny hôpitaly maninona any ohatra misy problème le tsinay aza miteniteny foana rehefa miteny dia hoe lokony hey aye tena tsika menaka avy tena lokony he mihitsy zany zao teny mety tsara tena akaikinao ao anatin'ny trouble hoe ao anatin'ny fahasarotana hoe ao anatin'ny fanoherana hoe aza miteniteny foana hoe sy fifaliana amen zay mahatonga an'Andriamanitra mampianatra antsika ao amin'ny fanavotana mianatra tsy mitsara tonga avany zanakao mangovotra izy ohatra andeha hiatrika plaidoirie tsy hiatrika ny dadany fa hiatrika ny maître procureur misy problème na relation ao an-tranonareo zany tokony avany tokony falifaly papa 20 isan'le 0 eo akaiky ny notiko miangavany ankizy tsy anao an'izany fa mba seda tantarain'ny pasteur fotsiny zay dia tandremintsika ray aman-dreny mijuge ianao ty mijery écran be loatra efa mety tsy zay mety miatrika ady izy zaza ave dia miatrika ady pasteur ndre possible zany mety nanao tamin'ny fony manontolo izy fa nizavatra tamika nisy crush perturber concentration tao am-pianarana miala ny crush amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miala ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy mampifantokako tokony mpampianatra ny jerevanao ny formule mathématique eto amin'ny x plus y ianao mijery an'ilay efa nitodika rehefa ny ampianarana dia mianatra rehefa aty dia mivavaka fa tsy hoe mendrika indrindrana ary alefa fifatoanao asio fifantoana amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra iverina amin'ireo aza jugena ny zanakao aza jugena ny vadinao mety tonga avany le rangahy ohatra ianao raha matoa ao trano satria tsy maintsy rangasa raha matoa ihany tokantrano amen tianao zany efa manomana efa diovinao ny rideau efa diovinao ny fauteuil efa diovinao ianao tonga an-trano ianao tonga avany le ray mpianakaviana ohatran'ireny avy le batavato be any Obélix reny izy tsy ao mihitsy dia tandrema ianao mijuge za efa nikarakara ny tokantrano inona ny tsy efa atao tonga avany ianao tsy miresaka tsy mihaino any tsy manao kokokokokoko tabataba be eo aza jugena izy sao dia reraka izy antanio e dada asa feona hoe dada mampatahotra dada dada nanina ianao tany amin'ny journée navesatra angany tany am-piasana vavaka ho anao ato trano inona ny atao anao mety tsy miteny izy tao ary tsika hivavaka dre to dia renao mihitsy ny hoe eo Jesosy mahazo ahy nanangana an'izay reraka tandremo mijuge tandremo sao dia lasa mahita an'le tsy vita ianao lasa tsy miconsidere n'izay mba efa vitany olona ianao tandremo raha vao manomboka kritika mibetsaka ao an-trano manomboka efa voakasika izay ho fonao tokony ho fankasitrahana sy compliment tia misy signe hamantarana fa manomboka marary ny fiainam-panahinao manomboka mahita ny défaut ny ao an-trano ianao vao mijery ny vadinao ny diako fa noanana ny soanao nefa tamin'ny nahita azy tamin'ny voalohany tena tsy nahatandamba mihitsy
Tanireo mbola zatovo ny teny izy, amin'ny enina mirafa dia alainao ve? Alaiko ianao. Dia ahoana raha avy ny orana? Iretako eo. Raha amin'ny sivy aho vao mivoaka, mbola eo aho. Rehefa lehibe amin'izay, efa nalefako amin'ny volana taksi to dia motivo ohatry zay efa tatrava tsy tsy zato avy ny orana. Amboary zany. Avereno. Izy tsy miverina ho azy. Hoe androany tsika hivavaka ny tokantrano rehetra zay efa tsy miverina intsony. Avy karakaroana ianao. Aza mijuger ny vadinao, aza mijuger ny zanakao, aza mijuger ny ray aman-dreninao, aza mijuger ny ray aman-dreny tsara tarehanao, beaux-parents. Amin'ny teny gasy izy dia hoe inona? Rafozana. Aza mijuger, aza miaccuser, manendrikendrika. Rehefa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra, zay le anton'le rédemption, le fanavotana, dia lasa miempita ao anatinao fiainan'Andriamanitra tsy tonga nameloka mpanota. Dikan'izay mianatra ianao tsy mijuger olona. Io ve tsy zao ve ny tiany tenenina? Andana ny tanio. Inona ny tianao tenenina? Inona ny tianao iaviana? Ary inona ny tianao lazaina amiko? Toy izy ny vadinao, tiako ianao. Saotra betsaka. Bisous. Vita. Aza mijuger fitondrana. Aza mamandrika fo amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy nanatrika fivoriana ianao, dia aza miezaky ny azo sara in-tsaina hoe zao ngamba zao ny ataondry zareo any, reny koa ve tsy zao ny ataony any. Zay efa jugement zao zay. Ohatra, reo koa ve zao dia mba miasa ve? Tena kikinao. Manaja monsieur le juge na madame le juge, ataovy an'izay izy. Ataovy an'izay izy. Manaja madame le juge na monsieur le juge, ataovy an'izay izy. Teneno izy manaja maître hoe mazava angamba zany Tsy voatery ho marina ny ao an-tsainao. Firy nefa tratrany ity? Aza mbola manangana, mbola tsy mametraka fantanina koa dia misy tonga dia nisy zavatra ny eritreretinao momba n'olona, dia tezitra ianao momba n'ilay olona, dia hozy ianao hoe tena zay mihitsy ny ao an-tsaina iny. Sura an'izay rehefa resaka tamin'ilay olona dia manomboka ny resany hoe zao ne nanomboka tamin'ilay ny nahatonga le zao tamin'ny any iny ene, dia menatra ianao satria maninona diso ilay eritreretinao. Firy nefa tratra an'izay? Ay be dia be mbola tsy tratra. A 99% tratra an'izay daholo ny olona rehetra ambony tany, tsy tonga mody manontany ianao hoe firy nefa tratra, efa tratra ianao fa tsy samy tsotra. Tsy voatery ho marina izay saintsainao. Tsy ianao manana marina fa Jesosy. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Tsy ianao fa Jesosy. Ary izy ny malala ny ao am-pon'ny olona. Eritreretinareo Davida tonga avy any, nalahelo an'Andriamanitra sy Israely, nalahelo ny rahalahiny, tonga dia jugeny rahalahiny. Inona koa zany andanany ty eo dia mody mananany eo boay kely tsy tonga hijery combat tsy fantany fa io toeriny io no ampiasain'Andriamanitra navitra ny ainy. Misy tika za zavatra teneniko zany. Avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra mianatra isika tsy manao izay tiantsika, satria ny mpanavitra ny vidy antsika tamin'inona? Tamin'ny rahany. Dikan'izay manatompo avokoa izay rehetra manam-pahatsapana fa navotana. Ny dikany hoe tompo, dikan'izay tompony. Korintiana 2:7 aminaran'i Jesosy. 1 Corinthiens 3:21. Koa dia aza misy manao olona ho reharehany anareo ny zavatra rehetra. 1 Corinthiens 6:19. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanamasina. Ny fanamasina ao anatinareo sady azonareo tamin'Andriamanitra. Tsy tompony tenanareo ianareo. Eny
tavarao raha te hahentsika fa efa diva marina. Ty point ty dia misy point farany sisa dia misotro sy mihinantsika. Mahafaly zany ko. Programme nisy mamindrindra eo fanatren'Andriamanitra to dia miara men. Rehefa tonga any an-danitra azonao zany. Misy olona tonga ao an-danitra vao miditra varavadalana. Aiza ny toeram-piterahana? Dia ozy ny anjely misakafo aloha. Dia ho hitanao miteny hoe hitanao. Misy ny rehetra any. Fa dia misy hitendra hoe io paster io resaka sakafo ano. Ka zay ara no meny tompo. Tamin'ny famonjena anao ny zavatra rehetra. Ao amin'ny fanavotana omenao azy ny zavatra rehetra. Zay mahatonga an Jesosy nanaiky ho fantsiana ny tanany mba ho libere ny tananao, tsy ho ampiasainao amin'izay tianao fa ho ampiasain'ilay tompony vidy an'ilay tanana amin'izay tiany sy mahasoa ny fanjakany. Nefa ny mahasoa ny fanjakany tsy hapodika anao, zay raison ho fampiasana an'ilay tanana. Tsy ny tavoahangy rehetra no azo ny tananao raisina. Reheto avokoa ny tavoahangy azo ny tananao raisina. Yaourt aboara. Ataovy amainina moa. Smoothie. Ronono. Sy izay rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa misy tavoahangy tsy avelan'Andriamanitra ho raisin'ny tananao satria tsy anao intsony le tanana mbola nomeny ho ampiasainao. Tahaka izany koa masonao. Nomena maso ianao avy amin'izay nividian'Andriamanitra ny masonao. Mahafinaritra azy tsy nentiny tany an-danitra ny masonao. Terainy Jesosy. Mba tsy ho fivoriana tsisy masontsika teo Andriamanitra ho any aminao ny masonay. Fa mbola nomena ianao mba ho ampiasainao, fa mba ho ampiasainao amin'ny considération fa misy tompo misy efa mividy io ka tsy tokony ho ampiasainao hijerijery zavatra hafa animba ny fiarahanao aminy. Ka zany pasteur raha mijery ireny olona mitanjaka ireny dia mandinika ny anatomie an'zareo sy ny biologie humaine. Aza asiana fanamarina tena. Mieritreritra ianao dokotera indray andro pasteur dia tsy maintsy mba mijerijery ireny olona ireny. Aza marinina le izy reto. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Fantatrao fa manaraka anao ny amin'izay toena lehanao iny sary iny. Ianao le mifantoka tsara mihitsy. Mendrika indrindra anao. Sotra petsina amin'reto pidery ary tao miboridana le pidery. Tsy le pidery miboridana fa masonao nefa ampidiranao an'izay foana dia lasa izay foana ny hitanao. Ianao ihany ny sahirana amin'io raha koa. Sy raha vehivavy. Zay ampidirinao ihany ny tavelao. Tenenina akaikinao, zay ampidirinao ihany ny tavelao hoe. Ny devoly tsy manery ianao zany hoe ty ampidirina. Tsy manana an'izany fahefahany zany izy dia rain'Andriamanitra. Fa ny ataony fitany. Ty jereo fa tsy maninona. Kely fotsiny, androany fotsiny. Dia ianao mila manana maîtrise de soi, fahononam-po, fruit de l'esprit. Tsy mahasoa io. Manimba zavatra atao anatiko io. Manimba no aviko io. Tsy jeren'io esoriko io. Feheziko ny ainao manjeriko. Mba tsy ho voalotony ty karazana loto sy fako natina poubelle ty ny saiko sy ny masoko. Feheziko ny androaniko. Manana ho avy rapitso mamiratra. Amen. Any Jesosy zay rehetra momba anao satria efa nividiny. Manana maso ianao fa tsy tompo ny masonao satria efa nividiny Jesosy tamin'ny rano ny masonao. Anaza ny masonao. Maso tsy mahazo mijery zay tianao. Fehezina amin'ny fruit de l'esprit, maîtrise de soi, tsy jery zava-poana, tsy jery zavatra ampidi-doza satria zavatra ratsy mampiditra filana. Manana tanana ianao fa tsy tompo ny tananao satria efa nividiny Jesosy tamin'ny rano ny tananao. Anaza ny tananao. Tsy ny tavoahangy rehetra no azo ny tananao raisina. Tsy ny zavatra misy setroka rehetra tokony eny tananao. Kitay misy setroka zao azonao raisina amin'ny tanana. Fa ny mahadomelina sy ny sigara tsy tokony ho raisin'ny tananao. Fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Tsy mahazo mifoka kitay koa ianao. Ohatra tonga saina tampoka hoe pasteur ny teny hoe sigara sy anay ihany dia le kitay mantsy hitanao zany.
tonga dia palissandre le tsy mahazo fokany reny ianao. Ao amin'ny famonjena navahana ianao mba tsy ho azo ny devoly atao izay tiany eo aminao. Tsy afaka manao izay tiany ny devoly aminao rehefa nivonjena ianao, fa rehefa navotana ianao mihitsy mampiditra anao ho ilay karazan'olona tsy manao izay tianao eo anatrehan'Andriamanitra. Farany rehefa ao anatinao fanjakan'Andriamanitra dia manampy ianao Andriamanitra hifantoka aminy. Romanina 8:32 minaran'i Jesosy, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa ny zavatra rehetra. Efesiana 1:10 anangonana ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny famonjena misokatra ny masontsika hita sy haiky fa efa vonona ao amin'ny Kristy ny rehetra, izay ny grasy. Fa amin'ny fanavotana sokafan'Andriamanitra amin'ny masonao tsy hijery ny rehetra ao amin'ny Kristy fa hiaiky fa ny rehetra ao anao Kristy. Kolosiana 3:11 fa Kristy ny zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Averiko, izay ny point farany. Rehefa vonjena ianao toy Andriamanitra hoe raha ny zanako aza nomeko anao, ny zavatra rehetra ve tsy omeko anao mamaim-poana, dia mahazo antoka ianao fa tsy misy ninninina ka tokony hampahora ianao omen'Andriamanitra ara-potoana io rehefa hita fa tokony ilainao. Fa rehefa navotana ianao dia sokafan'Andriamanitra amin'ny masonao tsy ho badenina ao amin'ny rehetra vonina ao anao ao aminy, fa ianao hiaiky fa ny rehetra ilainao Kristy. Midira ho isady navotana mba hahafahan'Andriamanitra manampy ianao hiaiky sy hahita fa ny tena ilainao tsy izay vitan'i Jesosy ho anao fa izy mihitsy. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Tsy mety zany raha mijanona fotsiny ao amin'ny famonjena, mila miditra ianao amin'ny fanavotana. Ao no aorina tsara ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Mety ohatry malasa saina hoe ahoana pasteur ny tonga ny hoe Jesosy ny rehetra ilaiko, hoe tombavaka izay sensation anao zay. Ndana mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra hoe Tompo, rehefa tena tonga eto dia mody manao amen rehefa ilay hoe Jesosy Kristy avy Nazareta no ilainao, fa tsoriko aminao Jesosy fa andro maraina vola. Dia hoe teo anatrehan'i Jesosy izay sensation anao zay dia ho ampiana ianao ahatsapa fa tsy vola ny tena ilainao, satria misy zavatra tsy vita n'ilay vola nangatahanao afaka omena ianao, fa izy no miantoka ny rehetra ary izy ny rehetra afaka ameno ny fahafamponao, satria tsy ao amin'ny zavatra mbola vao avy ny bonheur anao. Tsy ilay tamin'ny heriny mifampitohy tsara mihitsy ilay izy, fa ao amin'ny Jesosy androany ohatrany tsy misy ninninina ianao dia efa tokony mianatra ianao miaina bonheur ao amin'ny aloha. Amin'izay fotoan'izay raha mahazo fiara ianao dia tsy ao amin'ny fiara ny bonheur anao, satria ny fiara iny mety ho simba tampoka dia tsy miaka-midina ohatry ny fahasimban'ny fiara ny bonheur anao, fa maintenu voazina tsara ho ao amin'Andriamanitra tsy misy pentina tsy misy tomika, satria tsy nankininao sy napetraka ao tao amina zavatra na tao amina olona. Rehefa navotantsika ry havana dia matiny amin'ny tena Kristy mivelona, tsy manameloka ohatra n'Andriamanitra, manana fa tsy tompony, tsy mampiasa amin'izay tiako fa izy no mampiasa ny momba amin'izay tiany, ary ny farany tsy mifantoka amin'izay rehetra novitainy tao amin'ny famonjena fa mifantoka aminy satria izy no rehetra amiko. Manasanao mpitiavana hitsangana aloha fahofantanana nome voninahitra n'Andriamanitra ankasitraka azy ny amin'ny teny rehetra izay nomena androany. Loha hevitra androany dia ny hoe soa fanavotany, atonga anao hanapa-kevitra ho isan'izay navotany. Anisan'ny fanapa-kevitra anankiray amantarana fanavotan'Andriamanitra ianao dia tsy mampiasa an'izay rehetra misy eo aminao amin'izay tianao, fa mamerina ny voninahitra amin'Andriamanitra ny vidy ianao sy te hampiasa ny momba anao araka ny sitrapony. Sokafo ny fonao dia misaora n'Andriamanitra ny fonao manontolo. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Sarobidy ny teny satria mampianatra anay hoe izy ianao. Misaotra Jesosy
fa novonjenao zay ary navotanao sady afa-pahotana no lasa mpanjaka sy mpisorona. Sotra ny fanjakanao aty anatinay, manampy anay iaina ny fiainanao, atonga anay araka ny teninao tao tsy ho mora amin'ny tsara, tsy ho mora manendrikendrika, tsy ho mora manameloka, fa ho karazana zanak'Andriamanitra aingana mamela heloka. Ampianarao ny zanakao tsirairay avy tena iainana izany hoe manatanana, fa tsy tompony tanany ary mamelanao ampiasa an'ilay tanana ao amin'ny sitraponao, zay le fanavotana. Ary indrindra ny rehetra dia mivitainao tao amin'ny azo fijaliana, tokony hanokatra ny fanantenanay fa tsy misy zavatra tokony hampahony rehefa eo ianao. Fa indrindra tsy noho ny amin'ny rehetra ao aminao, fa ny fahaizanay mahita miaraka amin'ny fanampiany fanahinao aty anatinay, fa ny rehetra ho anay dia enao. Tsarovy reto zanakao, tsarovy zay rehetra zay tonga eto androany maraina. Ay ametraka amin'ny androm-piainanay fa enao misy dia tsara lavitra no enao miasa, enao eo tsara lavitra no enao miseho, ary enao ampy dia tsara lavitra no enao manampy. Ny présence anao dia tsara lavitra noho ny miracle, ary ny communion iombonana sy rahanay aminao dia tsara lavitra noho ny manifestation mety hoirinay sy tiana hitranga natao anaraka iseho rehefa misy finoana miasa. Tsarao zao fotoana maraina zao isy ny fanasitrahana amin'ny fomba fijery, amin'ny fotom-pisaina sy ny fomba fiatrehana fiainana. Raha iray latabatra aminao zay dia fantatray fa ho atao anatinay fiainanao amin'ny alalan'ny nofinao izay mofo sy ny ranom-boaloboka aseho amin'ny raha maneho sy manondro ny rahanao. Mba ho marina aminay ny teninao hoe izay mihinana nofo sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Araka ny teninao fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo, nanambara tamin'ireo rehetra izay nanatrika, ozy izy tia ny tenako ozy izay mifakiana ho anareo, so natao fahatserovana. Araka ny fitenin'ny Paoly apôstôly amin'ny 1 Corinthiens 14, tandremo ozy izy mihinana sy misotro ny fandraisana izay hanasany tompo anao amin'ny fanahy tsy mendrika. Inona ilay fanahy tsy mendrika? Ilay olona tsy misaina fiovana, tandremo izay. Mino kosa fa namanga ny teny tamin'ity tolakandro ity, mahita olona eto mangedaita fahatanterahana. Tsy ho an'ny olona tanteraka ilay fandraisana, tsy olona parfait no mahazo mihinana sy mahazo misotro, fa ho an'ny olona mangedaita perfection. Hoe tompo, reko ilay teny to, mbola mitsaratsara be mijuge foana, nefa faux jugement foana, aingana mikondane. Fa reko ilay teny teo dia tsy te hiainana izany, satria hitako hoe nazary hampahorin'ilay izy, ary mety mijaly koa ny ankonako amin'izany réactionko izany. Te hiova Jesosy. Raha ohatra izay ny réaction anatin'ny fonao, dia ho anao ty latabatra sy izy rehetra mivelaran'ny tompo androany ity. Dia kapoka tamin'i Jesosy fanasitranana. Rehefa mivakiana ny nofony dia fanasitranana ho an'ny rehetra. Raha inany ianao dia hiditra ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra, analoka sy anravina ary amenanao ny fiainan'Andriamanitra. Izay rehetra tsy nambolen'ny ray eo amin'ny fiainanao dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rà, ny tsika sy ny hémorragie tsy fatam-piaviana hitsahatra, ary ho diovin'Andriamanitra ny rehetra ao anatinao avy amin'ny fiasany sy fahasoavany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaora azy. Tio Jesosy nikapoaka amin'ny fisaorana, raha amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloko ny maro. Alohan'ny hanononako famelan-keloka ho an'ny tsirairay avy, tiako ianao hanao fisauran'Andriamanitra anatin'ny 2 minitra. Misaora azy fa isan'izay nandreny teny ianao androany, isan'ny tiany atorony lalana hitsiny, ampahireziny sy hatsangany. Misaora azy ny amin'ny fiainatokantranonao, misaora azy ny amin'ny vady aman-janaka, misaora azy ny amin'ny tsy mampaninona, mety mbola ampahany fahasalamana fa mety mbola tsy feno. Misaora azy fa isan'ny velonay ianao androany maraina, ankasitraon'Andriamanitra ny fianarany zanakao. Misaora ny amin'ny asanao, misaora ny amin'ny fidiram-bolanao,
esory mihitsy ny fahalainana sy ny fangidina ny anaty, aza maniry fiainana hafa, aza mitsiritra fiainan'olona, aza mampitaha fiainana amin'ny fiainan'ny hafa. Isaoran'Andriamanitra moa ilay androany omeny ianao, fa io anie raha vifantono miaraka amin'Andriamanitra dia ho avoakany eo anie ilay tsara miafiny. Misaotranao zay ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny opportunité misokatra androany, sady mandray teny mpantsiana, teny fiainana, teny fiadanana, teny manasitrana, teny manintsy, teny mananatra, teny mamerina anay, tena iombona aminao. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha misy manatrika thank you, misy olona renao hoe mbola mavesatra be ny anatinao, mamelany elony. Aza raisiny coupable izy, ataovy victime izy arenao ilay afaka hivavaka ho azy amin'ny fo madio. Aorianan'izay, manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, fa voavela eloko ny tsiraray avy izay tonga sy manatrika eto ary manaraka an'izao direct izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Misaora azy. Fanasitranao amin'ny rahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Fanasitranao amin'ny rahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Fanasitranao amin'ny rahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Abo fontanao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny fitiavanao manangana. Misaotra ny fitiavanao manarina, mampahery. Misaotra ny amin'ny fotoana maraina mankasitraka anao zay ny amin'ny latabatra, misaotra ny amin'ny fandraisana, misaotra ny amin'ny message, misaotra ny amin'ny révélation, misaotra ny amin'ny présence anao, misaotra ny amin'ny zavatra ataonao sy mbola ho ataonao. Raisiny tera sy ny Lazara ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Suiteka mafitsara ho an'ny tompo. Ho fankasitrahantsika azy dia mahazo toerana vetivety ienoantsika ny vaovao momba ny asa fanompona sy anaovantsika fanatitra. Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraban'izay navotana rehetrarehetra. Alléluia. Anatanteraka fanatitsika dia araka ny ambara mandrakariva. Aza atao mikentrona ny anatinao rehefa manome fanatitra. Ataovy ampifaliana, ataovy ampitiavana. Andriamanitra mijery ny fonao, Andriamanitra mahalala ny ao anatinao. Dia omeo ampifaliana izany. Alléluia. Eo ampanantanterana an'izany dia manambara ny fandaharana eto amin'ny asa fanompona mandritra ny herinandro indray isika androany. Dia rehefa avy eo misy ny club d'enfant, ny club d'ado mijanona rehefa avy eo dia tahaka ny mahazatra misy fifampizarana izay atao antsika alohan'ny firavana. Raha riva izay afaka makany a France mihazakazaka aingana, miala aingana ianao dia afaka makany miaraka amin'ny mpanompony pasteur Rodolphe sy ny ekipa rehetra any raha riva amin'ny fotoana. Rehefa ohatra ka tsy voahenjika eo ilay izy dia amin'ny HVK Events jerena fa misy fandaharana eo direkta avy any manomboka amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany ora any dia ny ariva misy alimbavaka manomboka amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 5 sasany ora any atoerana ihany. Dia samy mitondra-bavaka izany fotoana izany, indrindrandrindra mitondra-bavaka ihany koa mba ahita direkta n'ilay fotoana ianao. Ankoatran'izay misy ny vondrom-bavaka sy ny fiangonana izay miara-miasa amin'ny HVK l'émission rehefa sabotsy hariva sy lahady izay eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ohatra ianao ka tena mila tsy manana fiangonana na hoe tena mila mitohy ao anatin'ilay hafanana miaraka amin'ny tompo dia afaka mamonjy an'ireny fotoana ireny. Misy any Tanimena, misy any Fort du Chêne, Imerintsiatosika, Rivonimamy, Tsirono Mandidy, Mahitsy, Atsirabe, any Manakambahiny, any Ambomangakely, any Ambolokandrina. Ireo fotoana ireo dia iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy ary efa nahazo tsodrano tamin'ny ray ampinoana daholo ary tsy mahazo mitory afa-tsy izay efa sakafo hoantsika eto ihany. Mba tsy sanatria andeha lalakafandray tsika fa tafatoetra tsara ao anatin'izany. Ny latsinainy talata larobia araka ny mahazatra dia misy ny sekoly eto amin'ny asa fanompona dia tanterana etsy amin'ny Super U Analakely 2e étage. Super U Analakely 2e étage manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ora sasany. Latsinainy manokana dia
sekolim-pamahana olana talata sekolim-panasitranana ary ny alarobia sekolin'ny tokantrano fotoana miavaka ireo zay amanginy tompo antsika tsirairay avy raha tena tsy afaka ianao a dia misy ny live afaka mijery mivantana anao fa ny live manomboka amin'ny fitora sasany eo fa amin'ny fitora dia efa manomboka ny fotoana dia araka ny resahaka teo araroty misy zatra tsy apozinao mihitsy misy zatra tsy eritreretin'ny sainao misy sakafo tsy eritreretinao hohanina zany mandritry ny fiainanao fa rehefa tonga ao anao dia mihinana an'ilay izy ary hitanao fa tsara be ilay izy andramange lazofina akaikinao mba tongavany misy efa tany aloha dia izy ho avy foana fa ho an'izay tsy afaka ny mamonjy mba andramo indray mandeha za zao miasa za miditra mivalo any amin'ny toeram-piasana fa misy fotoana tena mangataka amin'ny tompo aloha mba tarakely dia eken'ny tompo le izy fa tsy hoe nydretrarehetra manao an'izay fa omen'ny tompo le fahafahana rehefa mangeta ety ianao rehefa mangeta ety ianao dia mba omen'ny tompo hoe ay mangeta eta eny ary ho ataoko le izy dia ho hitanao andramo ka zaho fa izany tsara andriamanitra andaontsika hitsangana ary misy ny 90.8 radio dia amin'ny Cool TV Amitié TV sy ireo fotoana rehetra HVK events araka andesahana teo dia afaka hijerevantsika ny torteny zay retsika eto asan-radio dia aloha narany-tananao dia ndao etintsika eo anatrian'Andriamanitra zao fanatiko zao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina velona manan-kery avy Nazareta misaotra anao zahay makasitraka tompo satria ny zavatra rehetra zay omenao anay eto dia fiainana tena mitondra anay amin'ny fahatsarana mahaketrika miaraka aminao misaotra tompo ny amin'ny mpanomponao ampitondrainao ny teny misaotra ny amin'ny famonjena misaotra ny amin'ny fanavotana makasitraka ray ny amin'ny fahafahana ihany koa manatanteraka ny fanatitra favolonkarena sakrifisy tompo mino zay fa Andriamanitra ianao mahalala ny ataonao ary ny tena marina tompo ataovy zay tianao atao amin'ny fiainan'ny tsirairay zay tonga eto dia makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen andaontsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra alleluia laisantsika ny mpanompon'Andriamanitra firy tamin'izay nanarika teto nandre fa vangin'Andriamanitra izy tao amin'ny teny renao ve ilay zavatra nomeny Jesosy antsika androany tsy mijanona fotsiny hoe ho isan'ny novonjeny ho afaka amin'ny fahotana sy ny fahaverezana fa tiany ianao hiditra ao amin'ny fanavotana anoloranao an-tsafidy le efa nazy le izany hoe ny tananao sy ny tongotrao sy momba anao hoe tena efa nazy ary eo no ahitana Andriamanitra na dia efa azy sy efa mividiny azy dia tsy mba manery izy fa te hiara-iasa amin'ny sitraponao sy ny volonténao hoe mba hafantatrao ve fa anazy eo dia ianao no manapa-kevitra tompo manomboka androany tsy hoentiko amin'izay tiako ny foko avereno mianaran'i Jesosy manomboka androany tsy entiko amin'izay tiako ny foko reto masoko reto tsy mijery zava-poana an Jesosy ny masoko ny sofoko tsy mihaino zava-poana an Jesosy ny sofoko tsofirano ny tanako ny tongotro sy ny mombary amanontolo an Jesosy ary manaika an-tsafidy an-tsitrapo mamelan'ireo ho ampiasainy ho an'ny sitrapony reriany amin'ny anaran'i Jesosy avereno manomboka androany mianatra maty ny amin'ny tena tiako Kristy mivelona atao anatiko manomboka androany tsy mora mitsara olona nizanizy izy tsy mpanendrikendrika tsy mpanameloka manomboka androany mifantoka mihoatra noho ny rehetra ao amin'ny Kristy mihitsy ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ao foana tanao dia hoe teo anatrehan'Andriamanitra ny fonao hiainana zany programa sy dingan'izany
tena vaovao tena miresamresa tena atao fotoa araroto mihitsy ny fotoana afahanao manana conversation intime amin'Andriamanitra anampiny ianao sy ananganana ianao eto eo aminy vesatra na ny fahasarotana raha renao hoe misy tamin'ilay point resana teo ohatrany mbola sarotsarotra ohatrany tsy vita dia resao aminy fa fotoana mahamety ny eto amin'ny fanatrehana andraisany ny etaetanao sy ny requêtanao mba ahafahanao miaina n'izay tiany iainanao ao ambadiky ny fanavotana ny solution tsy misy lasa misy ny ranomaso mivadika firaham-baovao na ny nofonofon'Andriamanitra ara tanteraka ny fifantoam-piankofanao lasa ho amin' Jesosy izay voavono ary ny fifantoanao ray manontolo mihitsy ny lasa mianatra ho ao amin'Andriamanitra sy voatahiry ho ao amin' Jesosy. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mankasitraka anao amin'ny fony manontolo izay ary mizotra ho any amin'ny fahatanterahana tanteraka ho amin'ny fiovana hisitraka ny fomba anao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sokafo ny tompo ny fonao alohan'ny vavaka fanasitranana anambaritsika amin'ny alalan'ity tononkira tena mahafinaritra be ty izy hoe eo amin'ny fanatrihanao rehefa eo ianao ny zavatra rehetra afaka hitranga satria eo ianao. Amen. Etianao ny fanatrehanao tapanay tompo Etianao manangana zay ravatry izay tompo Etianao mpanao mihoatra izay vitanay tompo Etianao manomboka tantara vaovao tompo Etianao tetitranana retina ivany famatorana izao satria Etianao mirotsaka ny misotra manapatapaka ny zoky izao satria Etianao sitranana retina ivany famatorana izao satria Etianao mirotsaka ny misotra manapatapaka izao satria Etianao Makafy ny fanatrihanao izay raha amin'ny anaran'i Jesosy. Makafy izay fa ianao ny rehetra ho anay Jesosy. Ianao Kristy antony zavatra rehetra ivony zavatra rehetra miandrandranao zahay tompo manatenanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fanatrehanao tapanay tompo Etianao panangana zay ravatry izay tompo Etianao panao mihoatra izay vitanay tompo Etianao manomboka tantara vaovao tompo Etianao sitranana retina mivany famatorana izao satria Etianao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zioky izao satria Etianao sitranana retina mivany famatorana izao satria Etianao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zioky izao satria Etianao Jesosy io ianao ny rehetra ho anay ianao ny ivony fifantoanay sotra fa nivonjenao zahay sotra fa navotanao zahay sotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Halleluja. satria
misosotra manapatapaka n'izy io izaho satria tanao. Ataovy mifaritra marary ny tananao. Mino araka ny tenin'i Jesosy hoe izao famantaran'izao no anaraka izay mino. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana izy ireny. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, sotranao zay ny amin'ny fotoana androany maraina. Sotrany amin'ny fanokafanao ny anatinay ahita sy atakatra atsapa fa ny fanasitranana tsy pouvoir nomena pasteur, tsy onction le izy, tsy faiza mivavaka, tsy faiza manetsika expérience tamin'izay fa hita tany aloha, fa ianao Jesosy ny kapohanao anay. Matsiaro zay fa tsy moro zany na nainy tainy ianao, fa ny aretanao zany satria efa nitsimbona sy nitsinjo ny fotoana tahaka ny andro amin'ny maraina ianao, atonga andreo zanakao rehetra afaka hisitraka fanasitranana. Ho marina trano ray amin'ny titolakandro ity ny teninao hoe ny diakapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana ny olony. Ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny rofonao, sitrana amin'ny aretinao. Ninona aretinao amin'ny raha dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ao koa sitrana ny lalan'ny raha, ny tension artérielle anao. Ninona taova mety misy hémorragie interne, na mety hoe misy problème na coagulation ny rahanao, na mety misy problème mihitsy anatin'ny rahanao, mandraisa fanasitrana andro amin'ny maraina fa fotoana mangina manokana, amangina Andriamanitra manokana an'izay karazana aretina momba ny raha zay. Sitrana amin'ny aretina andoha amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mety ho antony na eo amin'ny sinus, eo amin'ny ambony masonao zany, na eo an-tampon-dohanao, na any amin'ny frifanao, na ao amin'ny atoka, amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra loharanona aretina tendren'ny tanan'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehany zany mba ho ritra azy rehetra tsy namboleny ray dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona mety ho heverina fa cellule cancéreuse ao anatinao, mety maniry le izy dia mitombo eo, mitsahatra zany zao amin'ny anaran'i Jesosy ary levina potika ringana sy maty ny cellule cancéreuse ary miala eo amin'ny fiainanao ary tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny rofonao, ao koa sitrana ny atoka, ny lalan'ny rivotra manomboka eo amin'ny vavorona ka hatrany amin'ny avokavoka. Ok, no sitrana amin'ireo karazana allergie, sinusite, asthme, grippe na covid-19 na inona endrika fahasemporona mety manjoanao. Lalakanina dia aoka andray fanasitrana amin'izao ora fotoana izao. Manomboka ao amin'ny aty vavanao, ny nify, ny hihina, ny lela, ny tenda ka hatrany amin'ny vavony sy ny tsinay. Aoka hiverina amin'ny laoniny ny fivoahanao amin'ny anaran'i Jesosy, ny torimasonao, ny fahazotokomanao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ao koa sitrana ny nofonao, ny ozatra, ny any amin'ny taolana, izay rehetra tsy mahazaka hatsika raisy ny fanasitranana fa ho zakanao ny fiovaovan'ny toetrandro rehetra na inona mety ho anaran'izany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ao fontanao dia misaora Andriamanitra fonao ray manontolo. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotranao zay. Mety misy tsy voatonona fa fantatray efa miasa ianao. Tsy ny fahaizana manonona fa ny ao am-pon'ny olona hitanao. Ary misy azy aretina mety tsy fantatray akory fa efa niesoronao sy ny sitranao tahaka ny titolakandro ity. Verina aminao ny dera sy ny Lazara voninahitra mandrakizay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy nandrevy fahatsapana andro amin'ny maraina. Tanatin'ny vavaka ny rahantsika teo hoe nisy fanaintainana dia rena hoe afaka dia mba ho averintsika amin'Andriamanitra ny voninahitra sady hifampaherezantsika amin'ity maraina ity. Tainy Jesosy. Pasteur Sandratra. Ay. Mazoto toerana vetivety kely manao fidarana anankiray tsika raha aveo dia tsofina rano ianao. Mba manangatana kely izay rehetra nandre amin'ny fahatsapana fa mba tia heno izay ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo mpiara-mivavaka. Voninahitra rery alohan'i Jesosy verina amin'ny voninahitra fa alohan'ny wakaty zany zay teo zay mivady dia niditra tao anaty tôbila dia tsy fantatra hoe ahoana dia tonga dia nandoha be dia misalehibe ny atao anaty vavoniko nialany an-trano tsy naninona dia nijanona teo amin'ny sovena mihitsy dia mipetraka dia nandoha dia saikserana
dia lasa ihany izay mivady dia niantso indray ny talena hoe resaka vetivety aminay ataoko aingaikaingana ny resaka natao ny mivady aingaingana ozy izy rahaose hoe andao amin'izay indena eny lava dia niditra tavy dia vao mipetraka teto aloha dia natsaro alesy dia tao anatin'ny pasteur mivavaka dia tsaroko hoe maivana fantako hoe ataky ny dia volo mihitsy ny hoe tsy tia ny andeha aty fa voninahitra ho an' Jesosy fa tonga eto dia maivana voasitrana. Raha mbola misy dia mamitsangana azafady dia tonga en'ilay micro misaotra to. Tahiny Jesosy daholo tompoka. Za vao niditra teto alohan'ny hidirako teto dia misy zavatra ohatry ny mandehandeha tany anatin'ny vatako tany. Efa atao hoe 3 taona latsaka teo ny iainako an'izay zavatra izay. Dia tonga teto aho mahatsiaro maivana. Izany hoe tsy reko intsony izany izy. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra. Mbola misy ve azafady to? Voninahitra ho an'i Jesosy ihany nijoroka eto. Za taloha efa nandray an'i Jesosy dia 4 taona izay tsy niditra am-piangonana sady tsy mivavaka intsony. Fa nanao ny fiainana izao tontolo izao tanteraka mihitsy dia naina tamin'ny sitrapoko za. Dia efa nisy fotoana ary efa saika hakany amin'ireny antikrista ireny. Dia efa nandeha mihitsy aho tamin'izay nanapa-kevitra hoe handeha ho any satria le mandinidinika fahalalana dia lasa ohatran'ny hoentin'ilay saina manitatra hoe sody Jesosy ary ny ohatr'izao. Dia lasa manaraka indrindra foana tamin'ny fandaharana dia nandeha tamin'izay dia efa any anaty bus mandeha dia nisy olana tampoka indray dia tafaverina. Dia efa androna no programa dia efa anaty bus mandeha indray dia nisy olana dia nijanona. Dia tao aoriana kely mamienomieno radio indray dia nihaino an'ilay 90.8 tamin'izay dia toriteny nandeha tao dia ohatra nahaliana kely anahy ilay teny nandeha dia tonga dia nandeha nankety ary napa-kevitra hoe akety alatsinainy tamin'izay. Dia isaky ny andeha alatsinainy talata larobia izany hoe vao tapa-bolana izay nidirako am-piangonana indray. Isaky ny andeha dia misy zavatra foana marary hito masoko ito lasa tsy mila tsy ahita sady marary be ary tena manaintaina fa nataoko an-tsaina dia hoe tsy maintsy tonga eny. Dia mahagaga anahy isaky ny tonga tao am-piangonana dia mipetraka vao mipetraka tsy mbola mivavaka hoe sitrano ny aretiko na ohatr'izany dia miala le izy. Dia ohatr'izay indray rapitso dia avy eo indray ny apitsony iny lohako indray tsy zakako indray ny lohako fa tena hoe mavesatra sady marary be. Dia isaky ny tonga am-piangonana dia mipetraka dia miala dia alarobia mbola nanao an'izay kiboko dia tamin'izay kiboko izay aka rano mafana isotroana dia le vera ary tsy tongako tety voasotroko intsony fa toa dia nianjera izany hoe niala tety aminahy dia toa dia nianjera dia teo ambony fandriana. Dia nataoko teo indray mivavaka fa tsy mbola niteny ihany hoe sitrano ny kiboko dia sitrana fa rehefa taty aoriana tsy nanao an'izany intsony. Andro any zao tsapako isako mandeha tsy nanao an'izany intsony dia ny lesona azoko tamin'ilay izy hoe le devoly nieritreritra hoe anakana anahy tsy handeha nefa tao anatin'izay lasa nisy fahatsapana taminahy hoe ny aretina anankitelo ngeza tsisy ohatran'izany tamin'ny mpianako hoe masoko ireo tsy mahita fa marary be nefany tsy nihinana fanafody afa sitrana. Dia ohatrany hoe nampatsiahana izy hoe na le aretina hatr'izay tsy fantatra ary hoe ay sitrana izany na tsisy fanafody ary laza fantako fa voninahitra ho an'i Jesosy dia afaka tanteraka tsisy an'izany intsony amin'izao. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny herinandro lasiny somary nisy olana tao an-tokantrano dia tena nangatsiaka be ara-panahy, tena natsapa mihitsy aho hoe tena mavesatra be aho dia lasa ohatra hoe rehefa miteny inay hoe ndao tsika hivavaka dia kamo aho dia to dia mamaly be aho dia za handeha taty zany tena mbola mavesatra tena tsapako mihitsy hoe mbola tsy ampy ny ato anatiko
dia rehefa tonga taty a dia zavatra ny concernena daholo ny zavatra ny apahany moa zany zavatra ny tenenina teto hoe marary ara-panahy zany satria mora mahita an'ilay défaut an'ilay ao an-trano dia tonga saina be aho hoe tsy le olona ny olana fa za tsy niombona tamin'i Jesosy. Dia tamin'izany vavaka teo dia nibetsihan Jesosy aho hoe reto avy ny olona tokony havelanao eloka hoe reto avy satria misy olona ohatra manao zavatra mampalahelo anahy dia avelako dia nefa za mbola manameloka anazy. Dia androany tena tsapako hoe tena nilashe za, tena hoe maivana, tena niody any an-trano ary aho zao a dia fantatro fa tsy maintsy misy ady kely ohatrehako any fandresena fandresena fa fantatro hoe efa miaraka amiko Jesosy. amen. Misy pisy ato anatiko am'izao tsy ohatry ny nandehanako taty. Alleluia. Ny voako eto androany voninahitra ho an'i Jesosy. Say tatsika ry tsangana ame voninahitra an' Jesosy. Mbola misy anankiray ry ambony ry ary ry ambony ry vetivety sady mitsangana iantsika tsy maneo anjary reraka ianao miverina mipetraka fa to dia mitsangana za zany nanomboka tamin'ny larobia ana dia vavaka dia rehefa vao vavaka larobia dia mihaino radio ao an-trano 90.8 dia rehefa mivoaka ny trano a tamin'ny alarobia dia za moa amin'ny alina zany mivavaka fa tsy matory raha tsy mihinam-panafody dia tenen'ilay zandriko foana hoe ianao ohatra ny olona tsy manana an'Andriamanitra fanafody ve vao matory maninona raha mivavaka natao betsaka inona fotsiny ilaina an'io radio io inona fotsiny nandraisana an'io fampianarana io dia najanoko ilay fanafody rehefa najanoko ilay fanafody dia tampoko atao lakamisy maraina tamin'ny 7 latsaka fefany teo naraiko vocation za hoe any amin'ny BC atao ankety satria za manana ferany amin'ny tribonaly efa nandresy efa intelo 5 taona sy tapan'izay dia lasa mitory indray ilay olona efa fandroan'ny tory izao efa naresa tamin'ilay penal tamin'ny voalohany torinana dia penal fandroana indray izao dia natao ankety lakamisy efa tara zany vao tonga tany amin'ny polisy fa isorana amin'ny tompo fa tsy nikitakita aloha ilay polisy fa tena mivavaka ny ala tao an-trano tena nandoalika tena nagatakarahan'i Jesosy mba hahita fahita-pity mba ny tompo mihitsy no ampiteny anahy fa namasina mihitsy ny toetra ato anatiko dia vita ny ankety-tany dia nalefa ny ody fa raha ny zavatra nieritseritra ilay mpitory zany dia tsy tokony ody fa tokony deferment androany sabotsy zay zany nieritseritra ilay mpitory satria dadafaraka ihany zany mitory anahy io dia marary loaka amin'ny alina tena marary dia mivavaka dia rehefa mivavaka sitrana lohako dia matory dia rehefa matory dia taitra amin'ny roa nanomboka tamin'io lakamisy zoma maraina zany avy any amin'ny lakamisy foa zoma taitra amin'ny 12 dia tsy mahita tory mihitsy dia mihaino radio dia mamadika tely dia mihaino hira-pivavahana dia tsy mahita tory tsony fa tena marary lohako tena mihenjana atao amin'ny atokako ny firifako tena marary dia ohatra izay koa ny androany tamin'ny roa taitra tsy natory tsony mparay ny andro fa dia raina ny tompo fa nitondra hery lehibe ho anahy ny fampianarana natao amin'ny pasteur teo ohatrany hoe mahakasika anahy mihitsy no hoe avocat tsara resaka any amin'ny tribonaly dia zany nefany sokafako ny foko tena tsapako hoe manjaka atao anatiko ny fanamasina niditra tsehatra amin'ny fiainako Andriamanitra
fa ny zavatra tsapako sy inoko dia ny tompo mihitsy no andray an-tanana ny olako fa tsy hiasa rery fa ny tompo miasa amin'ny fiainako. Afaka le aretina andoha? Afaka. Avafantanao dia isaor'Andriamanitra fonao manontolo. Mbola misy anankiray tompoko azafady. Misaotra Jesosy. Efa lasa. Ya, miala tsiny indrindra tompoko. Mazoto avy tek ary tsika menakavy azafady. Akoatratsika eto amin'ny. Za moa zany teo ohatrany hoe hitanareo le manana an'le ohatrany famenarana nataony devolo ohatrany hoe nataony menatra kanefa ny zavatra be dia be zany ny tiako ambara ny tian'io ty. Voalohany indrindra lakotsiny aminareo rehetra aloha raha zao vao afaka nyteny fa tsisy nalala angamba teo hoe nisy fahoriana ny atra taminay maty mivadiko ray volana lasa zay dia soratra tsika rehetra pino rehetra fa betsaka ny nanoana ny tondram-bavaka sy nampahery mialatsiny ara zao voatrany hoe afaka ny sotra dia hatramin'izay moa zany ohatrany hoe vokatry ny alahelo dia ohatrany hoe nifonako tamin'i Jesosy fa za tsy hoe tsy mivavaka fa tena mivavaka isan'andro isan'andro fa zao vavaka dia ao an-trano fa tsy mba hoe nandeha nivoaka fa dia niain'ny 90.8 dia tamiko nefa ny ohatrany hitako ohatrany tsy dia nahery zany ny foko dia nanana ohatrany areti-po kely tena nisy nanindrona be ny foko vao maty kelikely ny vadiko zany ohatrany hoe naika tsy netiny ino aho zany hoe ho faty izy ekeko tena nivavaka fa amin'ny lafin'ny maha-olombelona voakasika ihany le fo satria tena nanao zeniety zany na mpiara-pinona izahay hoe nitondram-bavaka kanefa rehefa tena nitompo tamin'i Jesosy nametraka tamin'ny fiainanay dia nampahery anahy izy dia tamin'le teo pasteur ny teny hoe apetrao satria tena lasa nanana retim-po zany teo amin'ny aimoa passé teo fa vao nyteny pasteur le zavatra nanindrona be tato foko tonga dia ohatran'ny nisy zavatra nitselatra dia niala. Alleluia, misaotra Jesosy fa dia afaka fa dia zao mbola apetrako aminy zany ny alahelo fa dia zao izy no angatahako ameno mibanga amin'ny alan'le manay dia misaotra antsika rehetra tompoko ary dia raina ny voninahitra teo anao rery any Jesosy. Alleluia, amen. Manasantsika hitsangana ary ame voninahitra any Jesosy tsika. Anao ny dera Jesosy, anao ny lasa. Ianao no tompo marika manao ny asa. Sotra betsaka ny amikasika ny amin'izay fahasahiany zanako ihany koa mijoro afolombelona. Ny amin'ny fanasitranana, fanafana, na fo na aretina ndoha na zavatra mandehandeha any anaty kibo, fiainam-panahy, ny fanalavirana anao sotra betsaka inona ihany koa fa ny rehetra izay nanatrika eto dia voakasika ary makivaky ny journée sy ny semaine andresy atsapa fa ny fanatrehanao no manao ny rehetra sotra betsaka ny amin'ny fatokinao mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hivavaka ho an'izay rehetra misy resaka taratasy, visa, billet, dossier, contrat, resaka makany ampitan-dranomasina. Mety tsy voatery ianao fa mety eo ny zanakao, mety misy olona fantatrao ihany koa dia mety anatrehan'i Jesosy hoe hiary hivavaka isika androany momba an'izay, spécial momba an'izay. Tsy hanao an'izay foana sao dia izay ny tantarenareo hoe tao any fa misy ezery tsy isan'andro le izy fa androany aloha dia izay. Amen. Dia izay manatrika eto zany aloha dia misitraka an'izay. Moa tsy voatery hoe ianao le izy fa mety misy savikelynao na misy olona fantatrao dia hoety anatrehan'i Jesosy fa mihintsika vavaka isika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy miantso amin'ny famindram-ponao izay amin'izay zanakao rehetra mikarakara taratasy, ao ny ampiditra dossier na visa, ao ny mety hanamboatra passeport, ao ny mety miandry contrat avy any ampitan-dranomasina, ao ny mety hanao inscription na inona mety ho dossier ilainy dia miara mivavaka izay mba ho amorainao zany ary ho tsorona ary hivoaka soamatsara. Ao ihany koa mety manana vision tena nofinofy, inona moa tsy ho vitanao fa tamin'ny fanavotana na nofin'Andriamanitra azy tanteraka tamin'ny fanavotana nataonao Jesosy. Izany koa manatrika eto mety tsisy moyen eo an-tanana fa mba manofy izy hanohy fianarana na mety hiasa ny ampitan-dranomasina
fantatra efa hainao atao zany. Ny anaran'i Jesosy. Na ho an'ankizy na olona manatrika eto, na mety manana fikasana tena hifindra monina mihitsy hiasa any amin'izay mety firenena heveriny fa hitarihanao azy. Dia mino izay Jesosy fa hainao ilay Andriamanitra manokatra lalana. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy vena masa sy manankiry avy Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy amen. Andaontsika ankalazan'Andriamanitra fa izy rery no Andriamanitra miamboninahitra. Ny seza fiandrianany sy ny fahatsarany, ny fahalebiazany, ny fahefany tsy miontsona nininy hitan'ny masontsika. Aza vela ho kiviny ny zavatra hitan'ny maso mbola tsy miova. Ny toetra mahatokony Andriamanitra ao, manao izay tiany izy, tsy miova izy, ary mandeha any amin'izay tiany andehanana, ary hoentiny any ianao. Tsy ho fafambaraka mandrakizay zany ny fihafaranao, tsy maintsy voninahitra ny fihafarany zavatra rehetra nentinao teo aminy. Afaka maheno orakoraka sy diaka mafy tsara ho an'i Jesosy ve? Halleluja! Lebenao tompô, mahery ianao, tsisy toanao. Halleluja. Andriamanitra ny herinao, tsisy masaka anay. Andriamanitra ny anaranao. Halleluja. Andriamanitra
ny fiandriananao andriamanitra anao ino nahitanao ny fiandriananao andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Teto amin'ny fanatrehanao zay no menao ny soa, ny tsara, ny matavy sy ny fahavokisana ary ny fahafampo. Sotra ny amin'ny fitiavana. Ianao ny tena tianay. Tsy misy olona afaka hijoro ity tahaka anao. Tsy misy. Ianao ny tena tianay ary mila misokatra ho amin'izany fahamarinana zany ny zanak'olombelona rehetra. Matsaram-bavaka izay ny asany Marseille amin'ity journée ity, izay atrehan'ny mpanomponao miaraka amin'ny délégation azarato ny vavakao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy taio ny fivoriana sy ny fotoana. Ny fanatrehanao ameno ary ho voatazy rehetra manaraka sy mijery ary tonga ny amin'izany toeran'izany. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Raisy ny tsotrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy marina eo amin'ny fiainanao. Hitanao ny tomboka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny tomboka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny tomboka hanome anao fiadanana. Raha andehanao makivaky ny tontolo andro ny week-end sy hanomboka ny semaine vaovao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona nononaka mandehana amin'ny fiadanana. Famindrapon'ny tompo sy ny fahasoavany hiaraka aminao. Ho an'izay andeha voyage hitantana anao ny tompo hiaro anao. Ary ny fiadiana rehetra fo namelezana anao dia tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Ho lavitry ny loza, ho lavitry ny fahafatesana tampoka, ho lavitry ny aretina, ho lavitry ny akasiparany devoly sy ny asany, tsy ho ampanina zany ianao fa handeha tsara. Izaniza hiatrika andeha amin'ny fivoriam-pianakaviana, anao adidy, na inona ho zavatra an'Andriamanitra anao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana miaraka amin'ny fandresena. Mahita fa olona navotana avokoa izay rehetra miala eto amin'ity fivoriana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avereny hoe soa hafa navotany. Avereny soa hafa navotany. Avereny farany soa hafa navotany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Asitiaka mafitsara ho an-tompo. Halleluja! Sarao ny fahasoavana? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen.